Tafapetraka ny gouvernemanta vaovao izay tarihan'ny Prime Ministra Heritsalama Rajaonarivelo, izay indray zany no hoadiadintsika anio. Tonga soa atao amin'ny fandarana Jean Forest Santé Canada indray ianao. Niteraka resabe ny fitsanganan'ny gouvernemanta vaovao taorian'ny tolo-bahoaka izay notarian'ny Colonel Michael Randrianirina. Gouvernemanta izay tsy mora ny nananganana azy rehefa tena hoe dinihana zany ny firafitry ny olona ao anatin'ny gouvernemanta izany ireo ministra amin'ny satsokaziny raharaham-pirenena izany. Nisy ny fijerevana aloha zany ny hoe teo amin'ny région maro misy teto Madagasikara dia hita aloha hoe nisy ny fifandanjana tao anatin'io gouvernemanta io. Ny fijerevana ihany koa ny resaka compétence izany dia hita ihany fa nisy ezaka tao anatin'izay rehetra izay, satria misy izany ireo endrika izay efa hita teo amin'ny tolo-bahoaka hatramin'izay teo amin'ny sehatra politika. Misy koa zany ny endrika vaovao. Na de zany ara dia tsy hoary isatisfaire ny olona rehetra akory ny firafitry ny gouvernemanta na iodika avy na iodika avanana, dia tsy maintsy misy foana ny hoe tsy fahafapo fomban-javatra izany amin'ny fiainana. Ny tena nanamarika koa zany dia ny fisian'ireo endrika izay vehivavy efa hita ary vehivavy misongadina teo amin'ny sehatra politika, vehivavy mahery fo, telo vavy izy ireo zany no ao. Izany hoe manana jokera telo vavy isika izany. Ny tenako manokana moa zany dia midera sy makasitraka ny fisian'ny vehivavy amin'ny politika sy ny gouvernemanta malagasy, satria mandrisika foana fa isika vehivavy no